ho ampitomona ao aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ataovy tsara ny asanao dia mitandrema amin'ny lalana izorana. Ataovy tsara ny asanao dia mitandrema amin'ny lalana izorana. Tao amin'ny mofinainantsika anio filazany tsara araka amin'ny Mateo 7:5-10 hatramin'ny 7:20 dia manasongadina hoe ataovy tsara ny asanao dia mitandrema amin'ny lalana izorana. Ity toroteny na fampianarana izay nataon'i Jesoa tao a-tendrombohitra ity dia mampianatra antsika zavatra maro. Anankiray amin'izay ampianaran'i Jesoa antsika ny amin'ny tokony hiasantsika tsara, miasa mafy ary tena mampirisika mihitsy izy mba tena hanao ny asa ho zava-dehibe ny mino. Izany mahatonga anazy miteny hoe izay mandondona no voana, izay mitady no hahita. Ampirisian'ny tompo ny mino, hikatsaka mafy, hikely aina amin'ny asa izay atao. Ary eto dia hitantsika fa vokatr'izany fikelezanaina izany dia takina ny vokatra. Misy voa takina amin'ny hazo, ary izany vokatry ny hazo zany dia mbola hitsarana anao, mbola ho takina aminao, mbola adinina aminao. Araka izany, satria tsy asa fikelezanaina fotsiny tsotro zao io fa asa mbola anadinana, dia mampianatra antsika koa Jesoa mba hitandrina amin'ny lalana izorana. Mifanindran-dalana zany ny fampianaran'i Jesoa ny amin'ny asa izay tokony atao an-danina sy ny fitandremana izay tokony ho tandremana fatratra etsy ankilany. Eo aloha eo, raha mamaky kely tsika ny eo aloha dia mampianatra Jesoa fa misy ny lalana izay tsy maintsy ho safidiana ary mila hitandremana izany, na ny lalana makany amin'ny fahaverezana izay maro no makany, na ny lalana izay makany amin'ny fiainana izay vitsy no mahita azy koa izy. Ary mbola anampiana izany ny amin'ny fitandremana eo anatrehan'ny famitahan'ny mpaminany sandoka. Ary matetika ireny mpaminany sandoka ireny dia mivolonondry kanefa ambodia mitoa. Araka izany dia tenenin'i Jesoa tsara fa any amin'ny vokatra no tena ahafantarana ny amin'izay tena izy marina. Ny voalaza eto dia ny hazo tsara mamoa voa tsara, fa ny hazo ratsy mamoa voa ratsy. Mila mitandrina ndrao voa tsara hamoa voa ratsy isika araka izany. Ary mbola fampitendremana tahaka izany koa no tenenin'i Jesoa fa tsy araky ny haben'ny asa fotsiny ane no anadinana ny mino e, tsy araky ny fitototonao manao ny asan'Andriamanitra fotsiny ane no hitsarana anao e, fa hitenenao amin'izany fotoana izany hoe tompoko tompoko, kanefa ao ambara fa lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo. Riavako ho malalo amin'ny tompo, mila fitandremana sy fahamalinana matotra ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Mila fikelezanaina io, mila andriana ilika io, mila ny fisasarana rehetra manao ny asan'Andriamanitra. Kanefa eo ankilan'izay dia ny ela tsy modo ny tsy ela velona. Kanefa koa na i Jesoa aza dia nampianatra manao hoe endre tahaka ny menarana, mora tahaka ny voromailala. Midika izany ry havako fa mitaky fahamalinana, mitaky fitandremana ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Tsy ho mpiasa be votonanatra fotsiny, fa mitady sy mitandrina
eo anatrehan'ny fampiarana ny finoana kristianina, eo anatrehan'izay ampiarana izany ampiarabelona ampiaramanompo amin'ny hafa ihany koa azy. Ho tsaroantsika mandrakariva ry avako malala fa tsy ny abetsaky ny asa vita akory no hitsaranantsika, tsy ny amin'ny kalitaon'ny asa akory fa ny amin'ny finoana an'Andriamanitra. Arak'izany tsy maintsy manao ny asa amin'ny finoana sy amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra ilay tompony asa isika, tsy maintsy miasa amin'ny fanarahana ny sitrapon'ilay Andriamanitra naniraka sy nanome antsika zany asa izany isika. Raha izy Andriamanitra no ekena fa naniraka dia tsy maintsy ny sitrapony no arahantsika. Raha izy Andriamanitra no ekentsika fa tompony asa dia tsy maintsy ny didiny sy ny lalàny no arahantsika. Arak'izany manao ny asa araka ny sitrapon'izy Andriamanitra isika, fa tsy manao ny asa arak'izay eritreretintsika fotsiny ho fahombiazana, fa araka ny fahombiazan'Andriamanitra. Mandehana ry havako, ataovy tsara ny asa izay nanirahan'Andriamanitra anao ary dia tandremo amin'ny lalana izorana mba ho tonga amin'ny fahatanteran'Andriamanitra, amin'ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, fa ho amintsika kosa ry havako ny fahamarinana izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika. Raha eo misaotra sy midera mankalaza anao izahay, ilay Andriamanitra ny fahatsarana rehetra, ilay Andriamanitra nanome anay ny hery, ny tanjaka, ny fahalalana, ny fahazavan-tsaina rehetra hanaovana ny asanao. Misaotra anao izay Tompo fa mbola afaka manana anjara amin'ny fanaovana ny asanao, koa dia mampahereza anay mandrakariva amin'ny fanatanterahana izany. Tompo, indray mivavaka ho amin'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana amaranana ny synode lehibe FJKM izao, ny anaranao Andriamanitra izay efa notonononao tao amin'ny fiangonana ahatanteraka hatramin'ny farany, ary dia isaoranay ny anaranao be voninahitra mahatanteraka izany. Ny vokatra rehetra, ny fanavozana rehetra izay ateraky ny synode lehibe dia raisinay amin'ny finoana sy amin'ny fankatoavana anao Andriamanitra ray sy zanaka ary fany masina. Dia ho anao midera sy ny laza ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.